Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny mpanjaka Cambyses zanaky Kirosy lehibe dia lehilahy tsy mba mora omena fahafaham-po mihitsy. Tena tianyity mpanjaka ity ny mametra-panontaniana tamin'ny olona izay heveran'izy ireo azy, kanefa raha vao tsy azoazony loatra ny valim-panontaniana amen'ny olona azy dia mety hiatra amanainy izany. Ny fahafatesana no miandry ilay olona mamaly izany fanontaniana izany. Ilay manam-pahaizana Grika momba ny tantara antsoina hoe Herodotus dia nanoratra tamin'ny taonjato 15 talohan'ny Kristy fa tandapa anankiray farafahakeliny no tafavoaka ary afaka manome valiny mahomby amin'ilay fanontaniana mety hiatra manaina apetraka Cambyses. Raha ny marina dia tsy maintsy ho anankiray amin'ireo valim-panontaniana farany izay feno fahendrena indrindra eo amin'ny tantara no omena azy. Izao ary ny valim-panontanian'ilay tandapa rehefa nanontaniana izy. Tsy heveriko aloha fa mahatoraka ny rainao ianao, satria ianao mantsy mbola tsy mananjanaka tahaka ilay napetra ny andimby azy dia ianao izany. Tena vadibadika Cambyses izany valim-panontaniana izany. Nampiketriketrika ny atidohany izany nandritra ny fotoana vitsy. Ary farany dia tapa-kevitra izy fa tsy hanapitra ny ain'ilay olona izay nametrahany fanontaniana satria angamba tsy azo ny antoka hoe inona ny tokony ho sainy ny amin'izany. Ampozina nefa ary azo antoka fa tena zavatra mampitebiteby tokoa no nanompo an'ity mpanjaka ity. Rehefa mametraka fanontaniana ity mpanjaka ity ny momba ny fiheveran'izy ireo ny tenan'ilay mpanjaka sy ny momba ilay mpanjaka. Soa ihany ry mpiaino ajaina fa tsy mba mpanjaka mametraka fanontaniana mampidi-doza toy izany ny mpanjaka antsika. Tsy mba manana toem-panahy ambetika faly na ambetika malahelo na mpanjaka mila vanina na tsy azo fantarina meloa ny mpanjaka antsika. Mpanjaka azo antoka, mpanjaka tsy mba miovaova, mpanjaka mahatanteraka ny teny fikasany ary tia ny olona rehetra ny mpanjaka antsika. Tsy izy izany fa ilay Jehovah-Andriamanitra ao an-danitra ao. Ary na inona zavatra ataony ho anao dia tsaroa fa ampitiavana mandrakariva no anaovana izany ary izay mahasoa anao indrindra. Arak'izay voalaza ao amin'ny Efesianina 2:1-4 ka hatramin'ny 7 manao hoe: fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po noho ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana aza isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy mba hasehony amin'ny andro ho avy ny habeny ny haren'ny fahasoavana amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Antoko-pihira Imprimerie Adventiste. It's all
Zay ilay onjany fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Ankasitrahana mandrakariva ny fanarahanao ny fandaharan'ny AWR miaraba mpiain-tsakanavaka. Ny fandaharana asa sy tontolo iainana ny mandombaravarana atao aminao ary miraro ny soa anao sy ny ankonanao. Akoatra ny alatra isan-karazany dia anisan'ny tena fahavalon'ny taon-tsaha tokoa ireny bibikely mpanimba ny volo ireny. Indraindray dia toa misasatra ho an'ireny bibikely ireny tokoa ny taon-tsaha. Mahakivy izany matetika. Ary faniriny ny ekipan'ny feo fanantenana ny anolotra vahaolana amin'izay azo atao mba ho fanampinanao. Voandelaka. Efa ndresana teto izay kanefa tsara ny mamerimberina satria tena mahasoa ny voly atao tokoa izy ity. Sady azo iarovana ny masom-boly izy no azo atao fiarovana amin'ny bibikely mpanimba ny voly ihany koa rehefa maniry ny voly. Koa mamporisika anao anao fanandramana ary. Ry tantsaha ho fiarovana ny masom-boly sy ny voly izay atao mampiasa voambondelaka voatoto. Andeha ary ho fantarina hoe inona no atao amin'ilay hoe fiarovana ny masom-boly. Alaina ny voambondelaka maina. Lefa miala hoditra iny dia totoina malemy tsara. Dia iny vovony malemy tsara iny no ampiasaina. Zao no anaovana azy. Alaina le masom-boly lemana kely dia afangaro tsara amin'ilay vovombondelaka. Atao miraikitra amin'ny masom-boly zany le vovombondelaka. Ho hitanao fa ho voaharo ny masom-bolinao ary azo ambolena izy rehefa aveo. Ka ny fatra atao dia tahaka izao. Raha masom-boly 10 kilao no tiana harovana dia vovombondelaka 500 grama no atao amin'izay. Averiko kely raha masom-boly 10 kilao no tiana harovana dia vovombondelaka 500 grama no atao aminy. Dia azo ahena na ampiana arakaraka ny masom-boly tiana harovana. Zany hoe na 5 kilao zany masom-boly tiana harovana na 2 kilao dia mety foana. Ohatra zany hoe raha 2 kilao masom-boly tiana harovana dia 50 grama monja ny vovombondelaka ilaina. Dia arakarak'izay.
mba hahazoana le vovom-boandelaka malemy tsara dia sy vanina tahaka ireny manao lango ireny izy ka ny malemy angonina mora mbola misy mafimafy dia azo averina totoana hatrany hatrany iny mandra-pahaleminy tsy sarotra ne andramony ry tantsaha ho fiarovana ny masom-bolo sy ny volo izay atao mampiasa voamboandelaka voatoto. ahoana indray ary no atao raha te hiaro ny volo efa maniry. alaina vovom-boandelaka atsasakilao na 500 grama dia atao anaty rano 10 litatra, avela ilona 2 alina, ampifangaroana tsara. Rehefa tapitra ny 2 alina, izany hoe le fotoana andomana azy 2 alina iny dia tatavanina. Dia iny rano azo amin'ny fandomana azy iny no ampiasaina. Azo averimberina ny famafazana azy. Mandritra ny fitombon'ny volo ny tena anaovana azy. Ka tsara raha fafy isam-potitra, amin'izay vao aro tsara ny fambolena izay ataonao. Marinana kely fa tsy maninona mihitsy raha averimberina ny fanatatavanana ity ranom-boandelaka ity ho fiarovana ny fitaovana izay ampiasainao mba tsy ho tsentsina. Dia antenaina fa ho tonga ny tsofinao tsara izay ary ahasoanao. Andramo fa ho voaro ny volo izay ataonao. ry tantsaha ho fiarovana ny masom-bolo sy ny volo izay atao mampiasa voamboandelaka voatoto. Mety amin'ny voly an-tanety toy ny vary, katsaka sy ny sisa io fanafody io. Mety amin'ny voly legioma ihany koa. Ka dia anjaranao manao fanandramana. Tsy zavatra sarotra-diavina akory ny voamboandelaka, fa hita eny rehetra eny, kanefa tena mahomby amin'ny fiarovana ny masom-boly amin'ireo bibikely mpanimba ny masom-boly, ary ihany koa fiarovana amin'ireo bibikely eny amin'ny voly. Vovoka voandelaka no ampiasaina eto. Tsarovy fa ny fahavarana kely dia mitondra fahombiazana be, koa dia mahasotoary mampiatra e. Dia hatreo indray ary aloha ny minitra niarahana tamin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Zoanitra Sirila no ny farimbona nahatotosa izany, dia samy ho ambinina amin'ny asa tsara ataony isika rehetra. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Funia mbola fenota dia indro efa notiavina ianao ny solovona mba ho fanavotanaho ka namafiazany manjo nasarotra azy izany tsy aoko fa indro ao izotra
sy ankatoana tena veria ratsinoiana kafalia vavoavonjiza kony androko sisa rehetra natokako manontoloana tena veria ratsinoiana kafalia vavoavonjiza kony androko sisa rehetra natokako manontoloana AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana ry mpiainy malala jaina faly miarabanao indray ny namanao ndre mba vonjyarinay vo amin'ity androany ity ary mirary mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo ho aminao so amin'ny ankonanao ho an'ny tokantranonao manontolo eo mpanarahana izao fandaharana izao ierahantsika mamaky ao amin'ny bokyny salamo salamo fa 1:70 ary ny andininy fa 1:70 salamo fa 1:70 ary ny andininy fa 1:70 zao mivaky ny teny amin'ny anarana Jesosy fa izy andidi ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao fa izy andidi ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao lay izy zay voalaza eto dia Andriamanitra izany andidi ny anjeliny mba hiaro anao ahoana reno mety ho fampiarana zany teny zany amin'ny fiainanao satria teny sarobidy loatra izany iza moa tsy mitady fiarovana amin'izao fotoana izao be deabe ny olona zay mitady fiarovana amin'ny fomba maro samihafa ao ny manarama service de sécurité raha amin'ireny orinasa na amin'ireny trano zay atahorana fa isy angodroba sy angalatra reny ao ny mandeha manatona pahita na olona milaza fa manana hery hafahafa entina ampiarovana ary ao ihany koa ny mbola manarama olona matanjaka hafa zay afaka hiaro ny tranony dia manome vola ohatra zany ny olona mpitandro ny filaminana na olona zay tompona andraikitra ao anatin'ny fandripahalemana fomba daholy izany rehetra zany ary izany no atao dia mba azahoana miaro ny fananany tena ny manodidina ny tena ary indrindrindrindra ny aina ka nahatonga ny olona hitady ny fomba rehetra eto nefa Andriamanitra dia manome fomba tsotra dia tsotra mihitsy no asainy ataonao satria io Andriamanitra zay tompoitsika io Andriamanitra zay fantatrao io amin'ny anarany fa mety tsy fantatrao amin'ny toetrany mety tsy fantatrao amin'ny hery zay ananany mety tsy fantatrao amin'ny fahagagana zay mety ho vitany mety tsy fantatrao amin'ny fitiavana lalina zay ananany mba entina amonjenanao zany Andriamanitra zany dia nanambara ato amin'ny salamo 470 salamo 470 ary ny andininy voalohany manao hoe Andriamanitra noaro sy ery ho antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy eto ilay mpamonjy mora azo indrindra dia mpamonjy zay tsy vidimbola mpamonjy zay tsy mba ilana finday mpamonjy zay tsy mba ilana fombafomba maro isan-karazany taratasy na fepetra fa rehefa antsoina izy na andro na alina
dia tonga. Zao nefa ao amin'ny salamo fa 7:30 io Andriamanitra io dia manatanteraka zany famonjeny zany ho an'ireo zay matahotra azy. Marina tokoa fa Andriamanitra dia be fitiavana. Andriamanitra dia tsy manavakavaka. Kanefa Andriamanitra ihany koa dia manana fomba fijery ary manana fepetra zay mba tiany ho tanterahany, mba isin'ny fity mifamaly. Ka ny zavatra tetiaviny amiko sy aminao dia ny matahotra azy. Inona moa ny hevitra ity hoe matahotra azy ity? Ny hevitra matahotra azy dia tsy hoe manao didy jadona na manao raha-matahora Andriamanitra, tsia, fa zany tahotra zany dia tahotra fitiavana. Zay matahotra an'Andriamanitra dia olona tia azy, ary dikan'izany dia manaja ny teniny, manaja ny sitrapony, manaraka izay fitantanana ataony. Izay no atao hoe olona matahotra an' Jehova. Ireny olona matahotra an' Jehova ireny dia olona zay afaka mifandray aminy, satria olona vita fihavanana amin'Andriamanitra ny matahotra azy. Koa raha manana izany toetra zany ary ianao, dia mora amin'Andriamanitra ny manatanteraka ny angatahanao dia ny fiarovana anao zany, ary tonga tokoa amin'ny fotoana zay ilanao azy izany famonjena izany. Denge amaky tantara anankiray isika izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Josoa. Ao amin'ny bokin'ny Josoa 3 ary ny 13. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao mijanona eo amin'ny rano Jordana ny faladiny mpisorona izay mitondra ny fiara fanaikean'i Jehova, tompony tany rehetra, dia ho tapaka ny rano Jordana dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny atotan-javatra. Zany sary zany mpiaino malala dia mame sary anankiray raha hiampitany ony Jordana ny zanak'Israely. Ony Jordana dia lalina. Raha ataontsika hoe 2 metatra sy 3 metatra dia efa lalina zany amintsika, satria mandifotra olona, ka tsy azo atao ny mitsaka azy amin'izao. Fa na misy lakana hiampitana, na misy fomba hafa manao reny fanamina zay ho an'ny olona miditra anaty rano reny, dia afaka mitsaka n'izany rano zany. Fa eto nefa ny baikimen'i Jehova dia tamin'ny fotoana ny Josoa niaraka tamin'ireto zanak'Israely dia tsy mbola nisy izany fomba rehetra izany, ary Andriamanitra rahateo tsy naminavina ny hanome zavatra natao tanan'olombelona mba atotosa izany fitanany ony Jordana zany, satria te ampiseho ny heriny amin'reto zanak'Israely reto izy. Denge vaketsika ny Josoa 3:5 ary moa Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa raha ampitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehova. Zay mihitsy ny tena tian'Andriamanitra atao, ny aneketsika ny heriny, ny aneketsika fa io Jehova io dia manana zavatra zay mihoatra ny fetran'ny fahalalan'ny olombelona, ary izany nataony teto. Ka rehefa nitsaka ny rano Jordana ny tongotry ny mpisorona nitondra ny fiara fanekena, dia nijanona ny rano ka tonga toy ny atotan-javatra. Ina moa ny dika zany hoe atotan-javatra zany? Ny sary tsotra indrindra dia raha misy rika kely mandeha amin'ny tany, misy rano zany mikoriana, dia toanana amin'ny tongotra izy io, dia misavovona eo, ary dia tsy mihoatra, tsy mandeha intsony. Zany no atao hoe atotan-javatra. Ohatrany hoe nitoananao tamina fafana anankiray na nitoananao tamin'ny fomba anankiray dia mitsatoka le rano ary tsy manohy ny lalany intsony. Eto dia mazava fa tsy nitongotry ny mpisorona akory no atohana ny ranony Jordana. Mazava ihany koa fa tsy nisy fitaovana nentin'izy ireo mpisorona ireo fa ny fiara fanekena ny antsoroany teny, fa Andriamanitra nandefa ny anjely, ary ny anjely dia nanao rindrina izay nanohana ny rano ka nanjary tapaka roa ny rano, ary toy ny ranomasina mena zay nitany zanak'Israely fony izy mivoaka ny tany Egypta
de toy izany koa ny nanjoa ity rano teto amin'ny ony Jordana ity, fa tapaka ny rano ary dia afaka nitsaka izany rano zany ny zanak'Israely. Ry mpiainy malala, raha toa ka mino ny tenin'Andriamanitra ary ianao, mino fa izany tenin'Andriamanitra zany dia tanteraka tokoa tamin'ny andro zanak'Israely. Nahoana moa ianao zay zanany ankehitriny ny tsy mba hazo zany tompontsoa zany? Nahoana ianao ny tsy anandrana? Andramo ka izao fa tsara Jehova, andramo amin'ny fotoana ilanao azy, fa ho tonga tokoa izy ary tonga amonjy anao ao anatin'ny olana maro samihafa. Andefy zany anjely zany ka hitoby manodidina anao izy ary hiaro anao. Ny rariko amin'ity androany ity dia mba hatosy hatanteraka izany teny fikasana mahafinaritra izany, mba ho voaro ianao sy ny ankonanao amin'ny lalana izay alehanao androany, ary voaro amin'ny zavatra rehetra izay ataonao ihany koa. Izany no ahitanao ny herin'Andriamanitra miasa, ka azahoanao mitoky aminy, azahoanao miantehitra amin'ny tanteraka. Aza matahotra ary fa apetrao aminy izany olana rehetra izay mety anakatsakana anao zany, mety ho ranomasina izay tsy azahoanao mandroso, fa Andriamanitra nanokatra ny lalana eo anoloanao. Dia amin'izany teny zany indray no ifanaovantsika veloma. Eny manao veloma ao amin'ny fotoana manaraka ny namanao Andriambovonjy Arinaivo. Veloma tompoko. Antoko-pihira ny obo farany. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anao, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana. Aza mandany andro mikaroka ianao, fa ny akaiky indrindra Jesosy ilay tompona. Tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsory izy zao e, fa mariana tokoa antsory. Aza misalasala tondony le izy zao, indre favolonizy iaino mivavaka. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Aza mirenireny mitady izay tianao, aza havezivezy mifosy fanahina, fa ny akaiky indrindra de Jesosy lay tompona. Tsy mba mandao mihitsy, tsy sasatra miandrana, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsory izy zao e, fa marianao tokoa antsory. Aza misalasala tondony le izy zao, indre favolonizy iaino mivavaka.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ni youtube awr feon'ny fanantenana. Samiretireti mitadi ni tenasu ni vulasiarena tesami ulutuku katsami tsarinjinja mitwetra mandrakiza tananakantuloja itweranauratisa irenu tsarinjinja tsara mandrakiza tsimba vidiambola fatolotsinira wanireetramino tsivononi bebaka tetsimaisyavino fasami usambatra. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tandrovy ny fahasalamana. Mbola fandaharana iarahana amin'ny AWR trany no arahinao zao. Raha ny ora sy minitra dia fandaharana mahakasika fahasalamana ndrenesinao ka ampifaliana trano iarahana aminao ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Samy miara-manaiky angamby isika fa tena zava-dehibe ny fahasalamana koa andeha hivavaka mba hitahirizan'ilay mpahary ny fahasalamana ary ihany koa ny mba hanasitranany ireo marary. Mankasitraka indrindra raha io ny amin'ireo toro lalana ra-pahasalamana izay horaisinay amin'ity anio ity. Mamindrafo aminay ny amin'ireo fahazaran-dratsy izay nitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatanay. Ary ampio izahay mba natanteraka ntsahaka ny sy andavany izany toromarika izany. Mba angataka ny fanasitranana avy aminao izahay ho andreo namanay izay tsy salama any amin'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa sy any an-tokantrano any. Esory ireo aretina ao anatin'ny tsirairay avy. Matoky ary mino izahay fa miaino anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Manantena isika fa ho sitrana amin'ny marary ka mba ho samy salama ho tahian'Andriamanitra. Fa iny ty mahazo amin'ny mamy to niova be mihitsy any ianao zany to miatsy mahita so dia tokony anao solomaso ary mama. Anao solomaso ahoana ndrary le kioto mariky ny fahaterany io Eny ko inona ndray ekeko fa miantitra ianao fa na izany kosa aza fe dia hiatsy mahita koa ara-dalàna zany ry defy miantitra hatramin'ny maso anie tsy mino an'izany ary mama jereo anie mamazafy mitovy ihany ny taonanareo roa kanefa izy mahita tsara mihitsy.
tena ohatra ny marina tokoa zany kity fa inona tokoa any mety mahatonga an'izany tsy misy malalan'izany ry mama. Aleo manatona dokotera mpitsabo maso dia ho hita eo. to tena ohatra ny hevitra marina mihitsy zany ianao zany anaka. Aleo makany ary. Nyresadresaka mikasika ilay aretina tsoina hoe katarakta isika tamin'ny fandaharana lasa. Ary mbola resaka mikasika izay ihany no ifanaovana amin'ny dokotera amin'ity anio ity kanefa mialoha izany dia tsara ny mamitina kely ilay resaka teo aloha. Araka ny lazain'ny dokotera dia aretina efa nisy ela ny katarakta. Tsy fantatra loatra ny tena antony kanefa mahatratra ny olon-dehibe hatramin'ny 90 ka hatramin'ny 590 isanjaton'ny eo amin'ny 520 taona eo ity aretina katarakta ity. Na izany aza nefa ny tahany lehibe mety hovo, izany hoe ny tahan'ny olon-dehibe mety hovo, dia tsy midika akory izany fa tsy maintsy didiana avokoa ireo olona tratran'ity aretina katarakta ity, fa miankina amin'ny fetraikany eo amin'ny maso na eo amin'ny fahitana ny andidiana na tsy andidiana azy. Noho izany dia manantona dokotera manokana momba maso no vahaolana. Aretina mahajamba ny katarakta ka raha sanatria tratra izany ny olona iray, izany hoe jamba, dia azo atao tsara ny mitondra izany any amin'ny dokotera ary mamerina ny fahitana indray. Marina tsara fa raha fahajambana vokatry ny katarakta ihany no azo heverina fa ahiratra indray ratsapon'ny dokotera. Noho izany dia entanina ny tsirairay hikolokolo anara-maso ny fahasalaman'ny maso mba ahafahana mitsabo izany ara-potoana mba tsy ho tara loatra. Eny ary, raha izay no famidimpitinana ny resadresaka amin'ny fanaovana tamin'ny dokotera Solofo George, dia mbola mankasitraka azy hatrany isika manaiky ho vahin'ny fandaharana. Raha tsy haivina dia dokotera manokana nianatra mahakasika ny maso sy ireo aretina mety ahazon'ny maso ny dokotera Solofo George. Eny ary dokotera, tonga soa eto amin'ny fandaharana ianao. Mbola iresaka mahakasika ny katarakta ihany sika, ka raha azonao atao re dia aleo mba tsy haivina mpiaino ilay antsoina hoe katarakta. Ny teny hoe katarakta dia avy amin'ny teny grika no fotony. Teny grika antsoina hoe kataraktos, ary ny heviny dia amin'ny teny frantsay hoe chute d'eau na ny hoe rian-drano. Ny inona moa no ilazana ny teny hoe katarakta ho avy amin'ny teny hoe chute d'eau, satria ny rian-drano dia miloko fotsy, ka ny katarakta rehefa masaka ny katarakta dia miloko fotsifotsy, ka zay zany no nampiasana an'io teny io. Ohatry ny ahoana moa fomba fisehoan'ny aretina katarakta dokotera? Voalohany tsara ny manamarika fa ny katarakta dia tsy marary. Misy olona mihevitra hoe rehefa marary na mangirifiry ny masony dia mihevitra fa hoe katarakta zay. Ny katarakta dia tsy marary, tsy menamena ny maso, tsy mangirifiry. Fa kosa ny fomba fisehony dia zao: midina miandalana ny fahitana. Afa-tsy ny katarakta traumatique, zany hoe katarakta avy tamin'ny voadona ohatra ny maso, amin'izay fotoana zay dia vetivety kely dia tonga dia tsy mahita ny maso. Fa amin'ny ankapobeny ny katarakta rehetrarehetra dia midina miandalana ny fahitana ary tsy marary, tsy menamena ny maso, tsy mangirifiry. Ankoatran'izay ve dokotera mety hoe misy fomba fantarana ny katarakta hita ety ivelany? Rehefa lazaina hoe masaka ny katarakta na hoe katarakta mûr eo amin'ny stade avancé, dia tsinjo avy ety ivelany eo afovoan'ny maso ilay fotsifotsy, izany hoe ilay tokony mangamanga eo afovoany io, eo amin'ny anakandria maso,
dia hita fotsifotsy ary araka ny fandresana teo amin'ny mpiandohana izay no navian'ilay teny hoe katarakta avy amin'ny fotsifotsy io satria ilay teny hoe rian-drano dia mandrakariva ny rian-drano dia miloko fotsy. Izay zany ny foto teny ny avian'ny teny hoe katarakta. Zay zany ny famantarana hita ety ivelany a dia ilay fotsifotsy a ao amin'ny anak'Andriamaso. Fa hoana dokotera, mety hoe misy karazany ve ny aretina katarakta sa ray ihany? Ny katarakta dia misy karazany maromaro. Misy ny antsoina hoe katarakta corticale, izany hoe eo amin'ny sisin'ny cristallin no misy azy. Satria ny katarakta dia fahaverezan'ny transparence na le mangirana eo amin'ny cristallin iny no zany hoe tokony ho izy dia tokony ho mangirana tsara iny cristallin iny, fa rehefa voan'ny katarakta ny olona anankiray dia lasa tsy mangirana iny, zany hoe ohatra ny hoe taratra lanimanja dia lasa tsy afana miasa tsony, tsy afana mijery tsony, dia ohatran'izay zany. Ka ny asan'io cristallin io amin'ny maso dia mampiraikitra ny hazavana eo amin'ny faritra antsoina hoe rétine, na hoe mifocaliser les lumières avy aty ivelany eo amin'ny rétine. Ka raha vao tsy mangirana io cristallin io noho ny katarakta dia tsy afaka ahita araka ny tokony lo izy le olona. Zay zany mahatonga le hoe fahitana midina tsy kelikely. Ka ny karazana katarakta antsoina hoe katarakta corticale eo amin'ny sisiny no misy azy. Misy karazana antsoina hoe nucléaire eo afovoany misy azy, ary misy koa ny antsoina hoe sous-capsulaire postérieur eo afovoany ihany koa ny misy azy, ary misy ny antsoina hoe katarakta totale, zany hoe ilay cristallin manontolo zany fa lasa opaque daholo efa tsy mangirana antsony. Ino no antsony amin'ny teny malagasy hoe efa masaka ny katarakta amin'izay fotoana izay. Mitovy ve fomba fisehoan'ireo aretina katarakta andresahanao teo ireo dokotera? Ny fisehoany dia tsy mitovy. Raha ohatra ka corticale le izy any amin'ny sisiny dia tsy tsapan'ilay olona akory, ary reny karazana katarakta reny dia tsy voatery ho tsy maintsy didiana, satria fandraisantsika tamin'ny voalohany fa eo amin'ny 90 ka hatramin'ny 5 isanjaton'ny olona mihoatra ny 5 taona dia ahitana katarakta avokoa. Raha ohatra ka katarakta corticale ary amin'ny sisiny izay tsy misy fiantraikany eo amin'ny fahitana dia tsy kitihina fa vela eo fotsiny, ary raha ohatra ka tsy mitombo iny dia tsy kitihina mihitsy mandritra ny androm-piainan'ilay olona. Fa misy kosa katarakta anankiray antsoina hoe sous-capsulaire postérieur. Io karazana katarakta io dia milatsaka eo fovoan'ilay anak'Andriamaso, eo fovoan'ilay cristallin mihitsy. Ka na dia kely aza io katarakta io matetika tonga dia misy fiantraikany be dia be eo amin'ny fahitana, dia na dia kely aza izy dia tsy maintsy didiana mandrakariva. Ary ny katarakta anankiray izay latsaka fovoany ihany koa ny antsoina hoe katarakta nucléaire, arakaraka ny fiantraikany eo amin'ny fahitan'ilay olona. Raha ohatra tsy dia misy fiantraikany firy izy dia tsy kitihina, raha ohatra ka mampidina be dia be ny fahitana izy dia kitihina, zany hoe tsy maintsy hodidiana. Ary mazava ho azy ny katarakta rehefa masaka na ny hoe katarakta totale dia tazana fotsifotsy avy aty ivelany eo fovoan'ny maso eo. Mazava izay. Dia hono inona ny mety fitsaboana ny katarakta? Ny fitsaboana ny katarakta dia fandidiana ihany. Zany hoe raha hita fa misy fiantraikany eo amin'ny fahitan'ilay olona, eo amin'ny fiainany andavanandro, eo amin'ny fiasany, eo amin'ny fomba fiasany andavanandro, zany hoe tsy dia mazava ny zavatra jereny, dia midika zay fa tokony hodidiana ny katarakta. Fandidiana ihany zany ny fitsaboana ny katarakta raha misy fiantraikany eo amin'ny fahitana. Mety asoroana na arovana ihany ve ny aretina katarakta dokotera mba tsy ahavoany olona anankiray? Misy ny olona sasany, ohatra hoe ny olona voan'ny diabeta, araka ny resantsika teo, reny olona reny dia tratra ny katarakta aloha kokoa noho ny olona rehetrarehetra. Ka raha ohatra ka voakarakara tsara ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatany, zany hoe équilibré le glycémie ao amin'ilay olona, dia reny olona reny dia somary mihamiadana kokoa fiforonan'ny katarakta eo aminy. Amin'ny ankapobeny ny katarakta dia tsy dia misy fiarovana loatra, satria araka ny fandresantsika teo tsy dia fantatra mazava hoe inona tsara ny tena antony. Fa kosa ho an'ny olona izay tsy mifoka sigara dia somary
ambanimbany koa ny tahany fisehoan'ny katarakta raha ohatra ka miohatra amin'ny olona mifoka sigara. Zany hoe ny tsy fona sigara zany anisan'ny fiarovana anankiray fa tsy midika kosa hoe ny olona tsy mifoka sigara dia tsy mety ho tratrany mihitsy. Raha tena hoe mety an'elingelina ve dokotera le aretina katarakta dia tsy maintsy hoe miandry masaka zany vao azo didiana? Tsy ny katarakta rehetra kory no didiana araka ny voambarateo fa arakaraka ny fiantraikany katarakta eo amin'ny fahitana. Taloha dia andrasana rehefa masaka ny katarakta zay vao didiana. Nefa amin'izay fotoana zay fa jamba sy tsy mahita tanteraka le olona. Fa zao noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia, noho ny fandrosoan'ny siansa dia zao. Rehefa manelingelina fotsiny ny katarakta na dia mbola tsy masaka aza dia fa azo atao ny fandidiana amin'ny fampiasana ny fitaovana antsoina hoe ultrason. Na mbola katarakta kely aza raha vao misy fiantraikany amin'ny fahitana dia azo didiana amin'ny alalan'ny ultrason. Ka raha sendra misy ary le katarakta dia inona dokotera ny fepetra raisina? Ny fandidiana katarakta dia zao amin'ny ankapobeny eo amin'ny olon-dehibe tsy urgent. Zany hoe tsy midika hoe tsy maintsy didiana androany io na tsy maintsy didiana rapitsona amin'ny herinandro ambony, fa azo didiana amin'ny fotoana rehetra tiana anaovana azy. Fa kosa eo amin'ny zaza na amin'ny zaza mena vava dia mifanohitra amin'izay. Raha vao hita fa hoe misy katarakta ny zaza mena vava dia tokony ho didiana avy hatrany. Tsy mety ny hoe andrasana le bebe le zaza vao didiana, satria raha voateraka le zaza no voan'ny katarakta congénital total, raha vao lehibe vao didiana ny zaza dia tsy mety mahita tsony le maso fa tratrany aretina anankiray miforona antsoina hoe amblyopie, izay karazana fahajambana tsy misy fanafany izay mipoitra vokatra ny tsy fandidiana ara-potoana iny katarakta iny teo amin'ny zaza. Zany hoe ny fandidiana katarakta amin'ny olon-dehibe tsy maika fa azo didiana amin'ny fotoana rehetra tiana anaovana azy. Fa ny katarakta eo amin'ny zaza mena vava dia maika raha vao hita dia tonga dia didiana, fa raha tsy izay mipoitra ny aretina antsoina hoe amblyopie, ka raha mipoitra ny amblyopie na didiana aza ny katarakta eo amin'ny zaza mena vava ny eo amin'ny ankizy anankiray dia tsy miverina mahita tsony iny zaza iny. Ny afatra dokotera ho ampiaino ary? Tsara ny manamarina fa tsy arety mifindra ny katarakta ary tsy manaranaka. Azo tsabona ny fahajambana avy amin'ny katarakta. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra dokotera. Ry mpiaramonina, entozahana ara-potoana any amin'ny dokotera manokana ho an'ny maso ny masonao mba ho fisorohana ny fahajambana. Tsy aretina mampatahotra akory ny katarakta, fa kosa mila fanaraha-maso ara-potoana ataon'ny dokotera mpitsabo maso rehefa misy manelingelina ny maso na misy zavatra hafa. Dia anjarantsika manantona ireny dokotera natao hitsabo ny maso ireny. Ankasitrana indrindra dokotera Sorofo George nizarany mahasoa ny maso tamintsika malagasy. Isaorana ihany koa ianao manjoy hatrany ny fandaharana, irariana indrindra mba hitondra soanao ny fiainona izany. Hatreo koa aloha ny fandaharana renan'ny fahasalamako, zoanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny oabolana 2:20 no ifanaovana mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra manao hoe: izay manana maso miantra ho tahiana satria hanomezany ho an'ny malahelo ny haniny. Hitany fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra. Tarika fanafa. Batazanao velay tananako, namboariny Jesu
Jerusalem vaovao tananany voavotra tsisy arafesinanakalalao manimba mba tinao ve nihiditrao sy oninao andanitra o amboary ny fomba fiay nanao ety tanananandria manitra tsisy taraina naharetina fa fifaliana sisy ranoma soloa tanananandria manitra zay maharesy no hivantanao tapahoaniwariny eritrao dawa ireo sakay zama minawety bahafatra faruzare bayumanahu punina Tuhan mamiteninirai Jerusalem vaovao tananany voavotra tsisy arafesinanakalalao manimba mba tinao ve nihiditrao sy oninao andanitra o amboary ny fomba fiay nanao ety tanananandria manitra tsisy taraina naharetina fa fifaliana sisy ranoma soloa tanananandria manitra zay maharesy no hivantanao tapahoaniwariny eritrao dawa tsy efa W ra koa mandeha zegny zala tsara izy ao e idadasine niazadi izuki sizanjanichu fanjao devari na izire fuazi yumanawa Jerusalem vaovao tananany voavotra tsisy arafesinanakalalao manimba mba tinao ve nihiditrao sy oninao andanitra o amboary ny fomba fiay nanao ety tanananandria manitra tsisy taraina naharetina fa fifaliana tsisy ranoma soloa tanananandria manitra zay maharesy no hivantanao tapahoaniwariny eritrao dawa radio femon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana
lalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. isaorana ny raintsika ny an-danitra noho ny tombon'androm-bolomeny azontsika manohy ny fianarana ny bokin'ny Efesianina. Miaraba sady manasanao ahatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy. Ny lohateny hodinitsika anio dia manao hoe Jesosy ny zavatra rehetra ary ny fiangonana. Araka ny faninaratsika dia mahery no ny fahefana sy ny hery rehetra eto an-tany sy any an-danitra Jesosy. Nataon'Andriamanitra eo ambany fahefany avokoa ny zavatra rehetra, ary eo anatin'izany Satana sy ny anjeliny. Lazain'i Paoly eo amin'ny Efesianina 2:22 ihany koa fa nataon'Andriamanitra ho mpitarika ny fiangonany Jesosy. Nasian'Andriamanitra nipetraka eo kavanany eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra Jesosy. Ny dikan'izany dia izy no mifehy ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Inona ny fitahiana sy fanomezana azon'ny fiangonana avy amin'izany toerana misy an' Jesosy zany? Ao amin'ny Efesianina 2:22 sy 17 ny valiny. Andeha rahantsika mamaky ireo andinin'ireo. Efesianina 2:22 sy 17. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy, ka nanao azo lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenoany izay mamenjo azy zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Nomen'Andriamanitra fahefana ambonin'ny hery rehetra Jesosy. Ary nampanantena koa izy fa andresan'ny Satana sy ny tafy ny fiangonana. Jesosy dia fanomezan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Ary Jesosy kosa manomeza rehetra ilain'ny fiangonana amin'izany ady izany. Noho izany dia tafaray akaiky amin'ny fiangonana Jesosy. Izany no ilazan'ny Baiboly fa tahaka ny vatan'i Jesosy ny fiangonana. Ahoana amin'ny maha-kristianina antsika no ahafantarantsika fa Jesosy ny mpanjakantsika? Ahoana no anandramantsika ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Tsy nanoratra drafitra na ny lisitry ny zavatra tokony ataontsika Paoly mba hananantsika izany fanandramana izany. Na izany aza dia misy tsirikevitra omeny eo amin'ny vavaka nataony ny amin'ny fomba azahoantsika ny herin'Andriamanitra. Mivavaka Paoly mba hanampian'Andriamanitra ny Efesianina ahafantaran'izy ireo ny heriny. Mino Paoly fa amaly ny vavaka ataony Andriamanitra. Arak'izany dia mino Paoly fa avy amin'ny vavaka mahery no azahoantsika ny fahalalana an'Andriamanitra. Andeha ho saintsaina sy ezantsika ho valiana reto fanontaniana reto. Nanahoana ny fanandraman'ny vavaka mahery teo amin'ny fiainanao ara-panahy? Nanahoana ny namalian'Andriamanitra ny vavaka nataonao tamin'ny lasa? Tsapanao ve fa nampifanakaiky anao tamin'Andriamanitra sy nampitombo ny hery nampanantenain'i Jesosy ny vavaka mafana nataonao? Alohan'izany rehetra izany dia mazava ho azy fa ilaintsika ny manao vavaka mafana eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Aoka sika samy tsakotsako izay mety ho valin'ireo fanontanian'ireo sady izay koa no isarantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.